miditra ao amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro mandavataona indray sika ry kristianina havana taorian'ny fankalazantsika ny fetin'ny paka moa tao anatin'izay 50 andro zay a ny alohavany karemy ihany ko 70 andro tao aloha any eo amin'ny 70 andro eo zany sika nyfatoka bebe koa tamin'ny ivon'ny finoana kristianina dia ny fibebahana anjara avy amintsika olombelona sy ilay fanomezan'andriamanitra mamay-poana avy aminy satria izay moa ny famonjena misy anjara n'andriamanitra dia misy ny anjarany olombelona dia tamin'ny karemy isika na nysongadina ny anjara takina amintsika ny fibebahana dia tamin'ny pakandray hoe andriamanitra ny ny tena fototry ny fahasoavana anatin'izany famonjena izany anatin'ny herinandro mandavataona ary dia miverina indray isika mandalina ireo fampianaran'ny kristy fampianarany tamin'izy ny toriteny dia herinandro fahavalo sika izao amin'ity androany ity dia sady mifandray amin'ny fetin'ny olo-masina izay tsarovana androany ny tenin'andriamanitra ireo moa zany dia izao no afaka mitinana azy le hoe mila apahatsehivina antsika kristianina foanafoana ty zavatra ty hoe mandalo izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay mandalo izao tontolo izao sy ny filany rehefa miteny filany isika dia tsy ny zavatra hoe resaka vetaveta sy ny zavatra tsy manjary ihany le filany fa na dia ny hafaliana heveritsika ho madio reny azy satria mahafinaritra zao ny miala voly misangatsangana tangina manezy sovaly de bois reny zao fialam-boly madio fa ireny namany atao hoe zavapoana namany atao hoe zavapoana reny sy mitondra makaiza dia ny zavatra eto amin'izao tontolo izao azosokazina hoe zavapoana fa rehefa haitsika fotsiny mampiasa azy amin'ny fomba tsara hampitodika antsika any amin'ny mandrakizay dia izay mitokony mitoetra haintsika mampiasa ireo zavatra amin'izao tontolo izao fa ny filany zao tontolo izao ny rehaka amin'izao fiainana izao ny voninahitra amin'izao tontolo izao ny harena eto amin'izao tontolo izao dia misy mpangalatra ny foronao androany dia misy mangalatra manambe anao fa rehefa avy eo dia ohatran'ny banky tsy fantatry hoe manino mandalo zany izay le hoe ny lazay ny mpitoriteny hoe zavapoana any amin'ny boky ny mpitoriteny io hevel izay no ilazana azy amin'ny teny hebreo zany hevel zany toy ny zavona ohatr'izay io no azona ny teny hoe abel avel zany hoe zavatra mandalo fohy sy mandalo zany ohatran'ny felam-boninkazo manimpofina maraina dia vakivony ny atoandro dia hariva efa malazo dia piso maina ohatr'izay ny zavatra eto amin'izao tontolo izao tanoho izany mandalo zao tontolo izao sy ny zavatra amin'izao tontolo izao ninona zavatra dia zavatra mandalo misy fetrany aby fa tsy maharitra mandrakizay dia ny kristianina zany ampahatsehivina an'izay ny kristianina nandefasan'ny masina pieran'ny taratasiny any azia dia kristianina eo anoloany hoe ny olona zany dia zay miazakazaka amin'ny fahombiazana amin'izao tontolo izao ao ary esoa ny aza anao rehefa manao fiainana hafahafa hoe fa inona reny mampivavaka anareo tanora kely oatra zao dia mivavaka miaratra fanalamaragny mivavaka aty tsy anao mba mikotrana manao bodybuilding sy ny ohatra zao arisary dia mivavaka inona zao ny tombo dia esoesoa ny olona ohatra zany hoe anareo matiatoka disokazy anareo raha sahinanakanina ny anareo jereo anareo mizaly dia mijaly dia izay fa atsika koa miteny zany mandraka kehitriny hoe sahala amin'ireo kristianina nandefasan'ny masina pieran'ny taratasiny isika dia ankahereziny re mandeha hoe mifalianao fa kristianina satria efa voavonjy ao amin'ny fanantenana ny kristianina raha tsy miemotra ianao dia efa voavonjy ianao voavonjy jereo tenenina mba teny hoe olom-baovao zao ianareo fa mitafy an'i kristy tsika zany voavonjy raha tsy miemotra dia mifalia misy vavaka zay ny anaranay tamin'ny katesizy ao amin'ny boky ity tompo ao fa tsy haiko na atao koa amin'izao misy maraina isy ariva le vavaka eto ianao ry tompoandriamanitra eto ianao ry tompoandriamanitra dia mitsaoka anao ary tianao amin'ny foko tontolo isaorako ianao fa noharianao aho ary nataonao kristianina atolotra anao ny asako anio ho araka ny sitraponao ane izy rehetra dia homba sy ny avako mandrakariva ny fahasoavanao zay va mivavaka fanolorana ny andro ny anaranay taloha hoe misaotra anao fa noharianao dia zay fa ataontsika fa tsy dia misy misaotra hoe misaotra anao fa nataonao kristianina fa tsy hoe olona tsy mahalala ny evanjely tsy mahalala an'andriamanitra na hoe mivavaka amina dia zareo mivavaka amina vatakazo syky zavazavatra any fa zava-dehibe zany isaorana an'andriamanitra ny hoe kristianina satria io lazainy hoe ny mpaminany rehetra aza naniry dia naniry hahita ny zavatra fahasoavana azo sika zao fa tsy nahita izy namatatra ny andro sy ny ora hahatongavan'izany isika kehitriny misy no nampahafantarin'andriamanitra hoe voavonjy ny kristianina miaraka amin'ny kristy dia izao ary misy toetra nakefatra zany
miainga amin'io taratasy masindapery koa fa tsika kehitriny amin'ny maha hoe novonjain'Andriamanitra mahay-maim-pony sika noho ny fitiavana dia mifalia na dia hoe tsy mitovy amin'ny olona hafa-tsony satria rehefa kristianina sy maintsy miaina ny fahamarinana dia samangalatra koa rehefa samangalatra koa anao samana-karena tapoka rehefa tsy mihinana ny asem-boany sasany ianao dia somary milamina kely ny fandrosonao na mamboatra trano aza anao mety 5 taona vao vita fa ny mpangalatra apisy dia vita ohatra re zany le ry zako hoe samihafa zany le kristianina de zao le izy hoe fahasoavana lehibe ny maha kristianina antsika na dia heverina hoe misipozipozy azy sika no isika hoe kristianina satria sy maintsy miaina amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana mana fahasoavana lehibe dia ozy izy hoe ny atao hoe fahamasinana dia io hoe miavaka sika manoloan'ireo taranaka spino zay manodidina antsika zareo ny olona zao dia mamono olona mangalatra manao kidinapinina inona aby misy loky amin'ny varotra sy ny zavatra be lehibe misy loky arabola izay no mampisy olona migadra be lehibe io izay ny fiarahamonina ankehitriny fa ny kristianina dia mibebaka isan'andro miaina ny fahamasinana hoe na dia izay aza ny malaza na izay aza ny azaka zany olona rehetra izahay dia mijoro amin'ny mahampino anay zareo fa tamintsika natao batemy dia nisy an'le hoe lavinareo ve satana ny asany rehetra ny frère any rehetra igny tsy hoe amin'ny andro ny batemy hianina amin'ny confirmation ny anovana azy fa hiaina ny isan'andro san'andro mandany satana ohatra anareo tanora zao anareo tanora mihaino afa sy hoe anareo manatrika eto anareo zao rebireben'ny olona hoe manao fanindram-piterahana anaky vao mianatra vao tsy miteraka sy manambady aza dia roboka ny tanora amizay baka paisitafery mitovy amin'ny lailahy ozy nareo hoe agnay kristianina ny fahamasinana dia tsy manao ny fanaony be sy ny maro na izay aza ny malaza na dia zany aza ny mandeha amin'ny dokam-barotra télé radio télévision facebook youtube dia hoe zay le fahamasinana aoka ho masina ianareo amin'ny lafi-piainanareo rehetra sy amin'ny fitondrat ny atao hoe fahamasinana dia hoe miavaka zay ihany dia fampy antsika miavaka ianao tsy mitovy amin'ny sarambaben'olona dia zay ihany sy hoe amin'izao fotsiny taitaitra ianao dia hoe tazomiko aloha zay tazomiko zay satria tsy mety ny miemotra fa tazomina hatramin'ny farany mieritreritra le fanantenana hiantsona antsika hoe andovan'ny lanitra anareo rehefa mandao ireo zavatra mahafinaritra eo amin'izao tontolo zao reo ianareo dia ahazo valisoa mbola iverenako moa avy eo amin'ny evanjela ny fampanantenana nataon'i Kristy dia hoe atao mifanaraka amin'ny mahakristianina sy amin'ny mahampianatry Kristy ny fiainantsika rehetrarehetra sy mety ho voasarika izao tontolo zao sy ny fisainan'izao tontolo zao na ny fomba n'izao tontolo zao na dia eo amin'izao tontolo zao asika fa manana zay fiavahana zay ny papa François tamin'ny taona 20 namoaka ilay ino moa ty famporisihana apostolika le hoe mifalia sy miravoa mahakasika ny fahamasinana gaudete et exultate ao zany izy milaza zao hoe ny fahamasinana zany ne ry kristianina tsy voatery ianao hoe hanana fiainana sy atsara-panahy tena miavaka be sy mahavita fahagagana tsy ala amin'ireo olo-masina fanjaka ry masombavy Terezy ry Terezy d'Avila sy ny sisa reo fa io fiainana andavanandro ihany dia afahanao manamasina dokotera ianao miavaka ve ianao miohatra amin'ny dokotera hafa namanao mpitandro filaminana ianao mopera ianao kristianina laika ianao religiozy ianao inona ny mahasamihafa anao amin'ireo olona mitovy torosy aminao mpianatra ianao dia ny mpianatra rehetra ny fraude mampiasa iamanao devoir fa ny mampiavaka anao dia manao miavaka mihitsy ianao izay ny fahamasinana eo amin'ny andavanandro ozy ny papa ary ny papa koa mampirisika hoe la sainteté du voisin zereo ny fiainan'ny olona manodidina anao hoe inona ro mahatonga Anisidore koatran'io dia mba lainao tahaka le zavatra ataony na ny fahombiazany ny fomba firesakany fisikisiky ny fahaizany mandray olona dia mba tsy rihanao kely hoe fa ahoana ny naovany mandresy zavatra dia alaonao tahaka iny dia izay koa zany fakana tahaka ny fahamasinany hafa ny amarana azy eo amin'ny evanjely dia zao ity toko fahafolo masina mariky ity dia eo alohan'ity novakiny ity misy tantaran'ilay tovolahy mpanan-karena le nasainy Jesosy hoe raha tahiny teo lavirary ianao dia amidio ny fanananao ka omeo ny mahantra dia hanandrakitra any an-danitra ianao fa rehefa tonga moe mila mandao an'le harena amin'izao tontolo zao ilay tovolahy na teo lavirary aza dia tenao izy tsy vitako zany dia nalahelo izy Jesosy nalahelo hoe sarotra ho an'ny mpanan-karena marina niditra amin'ny fanjakany lanitra ozy izy satria harena mandalo io dia sy foiny nefa tsisy milevina miaraka amin'ny kirarona fobany mba mpitondra anonona anao dia vita dia rehefa mba manamanana ao dia sinagany fosikely igny ny tagnana dia na ny tagnana anao aza amboarina dia nakonina sany vavaka moa dia mba sina sapile ny tagnana sy maty aza mba miandroko maty asinona sapile fa mampiasa vao velogna zao
sangisangy de miteny am'izay Pierre zany rehefa nahita an'le tovolahy sy nanakamo iny zavatra rehetra de ozy Jesosy hoe ozy Pierre hoe amin'ny Matteo izy ampino hoe indro zahay efa nandao ny zavatra rehetra ka nanaraka anao ka inona kosa ny mba ho anjaranay agnay ve de matiatoka le mandao ny zavatra rehetra reo fa izy Jesosy milaza hoe tsy misy olona mandao zavatra am'izao tontolo zao ka sy ahazato eny a etỳ tany sy ny fiainana mandrakizay amin'ny ry kristianina havana dika ny resaka zao ny heviny hoe tsy hoe akory ianao de tsy ampiasa ny zavatra eo am'izao tontolo zao fa hanofotra fiainana anjely de tsy asa tsy alaka fa hiainy amina hataka tsy zay akory miasa de manana ny ampy ianao a de misy anaovanao asa fanasoavana koa sy fanaovanao asa soa fa misy atsipinao kely aty amin'ny radio Maria hanasoavana ny fanainy hafa izany a nitoetra hoe mandao ny zavatra rehetra fa tsy de hoe ho ahiaby de takipirina aby de samafoy ka hitra ny fahirana sy mba mampanankarena veriko ihany a ary ny fahafoizana sy mampahantra de zay zany a misy valisoa any an-danitra ho an'ny olona mandao a ny zavatra rehetra ny tiana tenena de hoe aza miraiki-po amin'ny zavatra mandalo de nakiariaro banga aminy anao a tonga de mahavoan'ny tazo anao de mampakatra tension rehefa ohatr' zay ny fisehony eo aminao hoe voanaka na foa roanjato na arivo aman'olona mba nanao sendrana anao rakitra dimanjato indrindra moa rehefa mba sendra mitapotapoka zay tonga de ilazan'olona harona anao de tratriny maso de nandrozaka de ray aliny any votsitrany igny anao de aretina mampandamaka herin'ny andro ampandriana tratriny aretin'ny fahirana anao zay mbola miraiki-po loatra am'izao tontolo zao fa le mahafoy hoe iny tsy very a fa izay manao fiatrana na mahafoy ho an'ny eglizy a na ho an'ny fiarahamonina de sahala mametraka tahiry agny amin'ny banky ianao a de ho raisinao reny a amin'ny andro ivavahanao amin'ny andro ivavahanao ianao henon'Andriamanitra de zay zany tombony eny ariavana masina Philippe Denery de nampianatra antsika hoe aoka hisikisiky lalandava fa mamolavolanao io na de ataonao sikina sinoa azy zay moa ny fomba fiteny amin'ny teny français rira de chinois na hoe rira jaune sikisira voziny dra nak de sikisira voziny de mba misika ohatra ny mpivatry manao hoe atao ohatra atao voa fa igny ny fanomboany fa lasa toetra mamboly hasara-panahy eo aminao a mariky ny fahamasinana ihany ko ny sarika zay fa tsy hoe mivavaka ianao de lempognany misikisiky amen